Ho avy indray Kristy, zay ny lohatenintsika androany. Zava-dehibe ny lohatenintsika androany. Ho avy indray Kristy, ho avy indray fanondroany. Tonga tamin'ny fiaviany voalohany moa izy tao amin'ny tao Betlehem, nateraky Maria Virgine. Tamin'izany izy dia efa tady ny fomba rehetra hamono azy Herôda. Ary mafy raha fiaviany Jesosy voalohany. Ny fahoriana maro samihafa niatra tamin'ny fahazazany, tamin'ny fahatandrony, tamin'ny fotoana anaovany ny asa, indrindra teo amin'ny herinandro farany, izay alohany nanomboana azy tamin'ny hazo fijaliana sy namonoana azy ary nandevenana azy. Saingy izao tsangana tamin'ny maty izy ary niakatra ho any an-danitra. Mbola ho avy indray fandroany Jesosy Kristy. Zay zany lohatenintsika androany. Raha io lohateny androany moa zany dia toy izao no fitondrana ny famelabelarana. Famantarana mialoha ny fiaviany Kristy fandroany. Famantarana mialoha dia faharoa jerentsika ny antony iheviany iray. Ny antony iheviany Jesosy Kristy fandroany eo amin'ny raolanitra. Fahatelo, ny fomba fisehoan'izany fiaviany Kristy izany. Ny fomba fisehoan'i Jesosy Kristy izany. Ny fahaefatra dia fiomanana tokony atao. Fiomanana tokony atao. Saingy izao ajanontsika eo amin'ny voalohany any aloha zany ny famelabelarana androany. Fa amin'ny manaraka toizantsika amin'ny faharoa hoe ny antony iheviany Kristy fandroany, ny fomba fisehoan'izany fiaviany Kristy fandroany zany, ary ny fiomanana tokony ho atao. Dia ilay tapany voalohany zany ho jerentsika anio. Famantarana mialoha fiaviany Kristy eny amin'ny raolanitra. Eo amin'ny raolanitra. Famantarana eo amin'ny lanitra, eo amin'ny habakabaka, eo amin'ny lanitra. Raha mamaky isika ao amin'ny Matio 4:20 dia ny 9:20. Mba misy hoe mamaky Matio 4:20 dia ny 9:20 rehefa mahazatra antsika ny fiaraha-miasa. Fiaraha-miasa, fandiniana tenin'Andriamanitra, fianarana baiboly, ary mahafinaritra dia mahafinaritra ilay izy. Satria mahatonga antsika ahalala bebe koa ny baiboly, hifankasatra amin'ny baiboly. Mba misy ary mamaky Matio 4:20 dia 9:20. Ary raha vao afaka ny fahoriana amin'ireo andro ireo, ny masoandro dia ho amaizina, ary ny volana tsy hahazava, ny kintana hiraraka avy any an-danitra, ary ny herin'ny lanitra ho hozongozonina. Iny ary. Eto dia efa misaotra be dia be atsika rehetra amin'ny fiaraha-miasa. Lioka 2:20, 5:20 sy 4:20. Lioka 2:20, 5:20 sy 4:20. Famantarana eny amin'ny lanitra. Ary isy famantarana eny amin'ny masoandro sy ny volana ary ny kintana, ary etỳ ambony tany. Dia isy fahorian'ny firenena amin'ny fahaverezan-kevitra noho ny firondronan'ny ranomasina sy ny fanonjany, ka ho reraka ny fon'ny olona noho ny fahatahoran'ny fiandrasan'izay zavatra ho tonga ambony tany, fa ny herin'ny lanitra dia hozongozonina. Famantarana eny amin'ny lanitra, amin'ny masoandro, ny volana, ny kintana, ary atahotra ny olona. Mampatahotra zany, mampiorooro izany. Tamin'ny 19 mai 1780, 9 mai valopolo-fitonjato-sy-arivo, veriko fantelo indray, 19 mai 1780 dia nisy masoandro maizina. Maizina io masoandro tsy ny fakahitana, ary sahirana dia sahirana misy ny olona tamin'izany.
satria na dia atao hoe santimetra mifanatry ara tsy mifankahita. Masoandro maizina 19 mai 1780. Tamin'ny 19 mai ihany, tamin'ny alina zany 1780, dia volana tsy mazava. Tokony ho volana mazava be mihitsy zany tamin'izany, nefa dia tsy nazava ny volana. 19 mai 1780. Tamin'ny 13 novembre 1833, 13 novembre 1833, 13 novembre 1833 dia kintana niraraka. Kintana niraraka. Tanteraka zany ny fanambaran Jesosy Kristy teo. Masoandro maizina, ny volana tsy nazava, ny kintana niraraka tamin'ny 13 novembre 1833, tamin'ny 19 mai 1780, ny masoandro mazava ary ny volana tsy nazava ihany koa. Ireo zavatra eo dia nitranga tany Amerika. Ireo famantaran'ireo zany dia tany Amerika no nitranga. Araka voalazan'ny boky izay nosoratany Barty, BUDT, la géographie céleste, tao amin'io hoe les enfants de ce siècle. Daniel Duc, page 85-86. Daniel Duc, page 85-86, STT 1962. Zay ny famantarana teny amin'ny lanitra. Ary amin'izao fotoana izao dia mbola mitohy izany famantarana maro samihafa izany andretarehetrany, ary tsara mba taditsika ireo daty ireo. Famantarana ny fiavian'i Jesosy Kristy indray tetỳ tany, etỳ tany. Apokalipsy 12, andiny 12. Apokalipsy 12, andiny 12. Mafakindray tompoka azafady. Ary noho izany, mifaliry lanitra sy anareo izay monina ho aminy. Loza ho amin'ny tany sy ny ranomasina, fa midina ho aminareo ny devoly, sady manana fahatezerana lehibe, satria fantany fa kely sisa ny androny. Inona zany ny tena mahatonga n'ilay toe-javatra ary famantarana ny fiavian'i Jesosy Kristy eo amin'ireo lanitra? Fahatezeran'ny Satana. Tezitra Satana. Tena tezitra Satana satria akaiky ny androny. Akaiky ny fotoana izay tsy hanaovany avy tany asa intsony, ka dia manao izay azony atao izy. Ireo toe-javatra maro samihafa eo amin'ny tany, eo amin'ny fiainana zanak'olombelona. Eo amin'ny fahalalana, ara-tsaina zany, fahalalana, famantarana zava-dehibe tokony fantatsika zany. Daniel 12, andiny 4. Daniel 12, andiny 4. Anahoana ny fahalalana? Ary ianao Daniel, Inona Jesosy? dia ahoronao ny teny, ka asio tombo-kase ny taratasy mandra-piavy ny andro farany. Maro no azoto mandinika, ka hitombo ny fahalalana. Maro no azoto mandinika. Mandinika atiny atsipriany. Ary ny mpampianatra teolojia dia milaza fa ny teolojia koa dia tena alalinina mihitsy, fandinihina ny teolojia, kanefa etsy andanin'izany ny siansy, ny fizika, ny chimie, ny siansy dia mitombo. Ary gaga tsy mahatalanjona reny zavatra ireny, kanefa mampatahotra ny olona koa izany zavatra izany. Eo amin'ny resaka radio,
miamitombo ny fahalalany olombelona. Zavatra resany eto Madagasikara re manerana an'izao tontolo izao, ary tena fitaovana mahery vaika ny radio. Any ambanivohitra rehetra any dia manana radio fotsiny zany ianao, mividy pilina dia mandefa radio, dia maheno na radio n'izy io na radio n'izy io, na radio avaizy io na radio avaizy io. Zany ny fahaizam-pahalalany olombelona zany. Eo koa ny fahitalavitra dia mandelava mahavita zavatra be mihitsy zanak'olombelona. Lasa misy sary, teo feo fotsiny amin'ny radio, zao manjary misy sary, misy feo. Eo koa ny fitaovam-pitaterana, eo ny fiaramanidina, eo ny train, eo ny fiara, ary misy karazany be dia be mihitsy amin'izao fotoana izao. Faingam-pandeha dia faingam-pandeha, ary misy karazany mahagaga sy matalanjona reny fiara-pitaterana ireny. Misy ny train faingam-pandeha dia faingam-pandeha, ary misy ny fiarakodia koa faingam-pandeha dia faingam-pandeha. Reny fanaovana korsa reny dia mahagaga ny fahaizam-pahalalany olombelona. Indrindrindra moa ny aeroplane dia mahagaga sy matalanjona eny ambony eny, tsy menjera, firy taonina nefa dia mahazaka olona, mahazaka entana, ary tena mahalasa saina mihitsy. Eo ihany koa ny sambo. Ny sambo dia tena mahalasa saina koa ny sambo ry havana. Ary tena misy ny zavatra hitantsika amin'ny Facebook, izay manana Facebook, mahita sambo ngeza be ary mahazaka olona amin'ny arivony maromaro, nefa dia tsy miletika izany sambo izany. Ary eo anatin'ilay sambo dia mahavariana, mahagaga, mahatalanjona, mahafinaritra, kanefa arak'ilay teny teo mampatahotra koa, satria lasa filalaovana fahotana, filalaovana fahadisoana, maharikoriko ny zavatra misy amin'ireny zavatra izay vokatry ny fahalalan'olombelona ireny. Eo ihany koa ny ordinateur, dia mahagaga sy mahatalanjona io ordinateur. Ary ny indrindra amin'izao fotoana izao misy ny intelligence artificielle amin'izany ordinateur izany, hafitana zavatra mahatalanjona kanefa koa mampatahotra. Zany ny zavatra misy eo amin'ny ara-pahalalana. Ary araka ny resako teo ny teolojia dia lalina dia lalina koa amin'izao fotoana izao, ary manjary tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Izay ny tena marina. Ny ankamaroany teolojia dia tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra intsony. Ianarana daholo na teny hebreo na teny grika, ianarana daholo ny zavatra isan-karazany, kanefa mivoana amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Eo koa eo amin'ny toe-karena. Manahoana ny toe-karena? Jakoba 5:5, indiny 7. Jakoba 5:5, indiny 7. Misy indray mamaky. Amin'ny anaran'i Jesosy, ny harenanareo efa simba ary ny fitafianareo efa lany kalalao. Ny volamena sy ny volafotsynareo dia efa arafesina, ary ny arafesina dia ho vavolombelona hiampanga anareo sady handany ny nofinareo tahaka ny afo. Efa namory harena amin'ny andro farany ianareo. Amen. Raha be koa ty harena ity, ty vola ity, miena ny sandam-bola, ifanitovana ny fitadiavam-bola. Ary iza moa ny tsy hitady vola? Iza ny tsy mitady vola? Ary anisan'ny famantarana ny fiavian'i Jesosy Kristy fandroany zany. Miena nefa ilay sandam-bola indrisy, ary zany probleman'ny toe-karena mitsitongana izany
dia tena mahazovana dia mahazovana mihitsy amin'izao fotoana izao. Mila mitandrina isika, tsy hamikitra amin'ireny, tsy ametraka amin'ny fosy isam-panahy amin'ireny. Kanefa na izany aza, aoka ahitsitsy, aoka ahay ny angataka ny fahendrena avy amin'Andriamanitra mba ahazahoantsika izay ilaina amin'ny lafiny rehetra. Kanefa tsy andaniny aza manaiky ho voafitaky ny vola, aza manaiky ho reversatana amin'ny vola, mahatonga corruption, mahatonga falsification, mahatonga injustice be dia be. Izany amin'izao fotoana izao, ary edivana tsika tsy Madagasikara dia miady amin'ny corruption, miady amin'ireny fisandohana maro samihafa ireny, falsification. Izany dia famantarana fiviany Kristy. Kanefa arakaraky ny edivana amin'izy, tsy voavaky koa mampiroborobo azy, indrisy mampalahelo satria tezitra Satana. Lioka 2:20, manao koa ny zavatra hitatsika eo amin'ny ty zao tontolo zao zay misy antsika ity, eo amin'ny toe-karena tena tianambara. Lioka 2:20, Lioka 2:20. Ary sorotany lehibe ary mosary sy arety mandringana any amin'ny tany samihafa ary zava-matahotra sy famantarana lehibe avy any an-danitra. Iza ndray moa no mbola tsy mahafantatra an'izany hoe mosary, horohorontany, typhon. Hatrany États-Unis any dia tena mitondra fahasalamana amin'ny typhon ity, ary mandripaka. Sahala amin'izany koa ny mosary, memitatra. Tsika tsy Madagasikara dia miady amin'ny tsy fahampitsakafo, miady amin'ny mosary. Tena mamelo mafy dia mamelo mafy mihitsy. Ry hava malala, Satana anie ao ambadika izany rehetra any, manimba ny firotsahan-dranorana, manimba ny ahitany, mahatonga ny ahitany anjaka. Mosary, noho ny tsy fampitsakafo, noho ny tsy fampindrano, noho ny zavatra maro samihafa eo amin'ny fiainana, amin'ny fahantrana sy ny tsy fananam-bola sy ny karazany, mamely izany mosary izany. Ary mitady ny fomba rehetra ny mpitondra fanjakana hiadivana amin'izany. Ary misy ny fikambana iraisam-pirenena izay mitady ny fomba rehetra hiadivana amin'izany. Misaotra Andriamanitra isika raha mbola misy ireo manana ny ampy ka ho zaraina amin'ny tsy manana. Zay koa tena zava-dehibe, ny tsy manana dia tena mijaly ka tokony ho ampiny manana. Mosary. Itsy an-daniny zany koa eo amin'ny Daniela 2:2. Daniela 2:2 nefa 2:7 ka hatramin'ny 4:7. Daniela 2:2, 2:7 ka hatramin'ny 4:7. Ary toy ny ratsan-tongotra, ny tapany vy, ny tapany tanimanga, dia toy izany ny fanjakana, ny tapany ho mafy ary ny tapany ho malemy. Ary toy ny nahitanao ny vy miaro tanimanga mbola fotaka, dia ho toy izany no hiarony amin'ny taranak'olombelona, nefa tsy hitambatra izy, dia toy ny tsy fetezan'ny vy miaro amin'ny tanimanga. Ary amin'ny andron'ireo mpanjaka, ireo andriamanitry ny lanitra, dia hanorina fanjakana izay tsy ho rava mandrakizay. Ary izany fanjakana izany tsy havela ho an'olon-kafa, fa ireo fanjakana rehetra ireo dia ho torotorony sy ho levoniny, fa izy kosa hitoetra mandrakizay. Efa Andriamanitra mihitsy no nilaza mialohan'ny toe-javatra hitranga amin'izao fotoana izao hoe mialohan'ny hevian'izao Kristy ho fanoroany, Jesosy Kristy anangana ilay fanjakana mandrakizay ao anatin'ny fahasambarana, dia hisy ny fizarana roa miavaka tsara.
ny tany manan-karena mafy sahala amin'ny vy, ary ny tany mahantra malemy sahala amin'ny tany manga. Io dia nofony men'Andriamanitra Nebokadnezara nazavainy Daniela. Fanjakana vy tsy afaka hitambatra amin'ny fanjakana tany manga. Kanefa dia miezaka mafy mihitsy ny aleo somary tiny kely aloha lay nofony Nebokadnezara nazavainy Daniela. Misy sary ola vongana be, lohany volamena, tratrany volafotsy, kibo sy ny fehiny varahany, ny ranjo ny vy, ary ny tongony vy miaro tany manga. Ny loha volamena fanjakana Babiloniana, ny tratra volafotsy fanjakana Mediana sy Persiana, ny kibo sy ny fe varahana dia ny fanjakana Grika, ary ny vy dia fanjakana Romanina, ary ny vy miaro tany manga dia izao fanjakana misy antsika izao. Zay raha fitinina ilay nofony Nebokadnezara. Ary dia tanteraka avokoa ny Babiloniana, ny Mediana sy Persiana, ny Grika, ny Romanina, ary tanteraka amin'izao fotoana izao fanjakana vy miaro tany manga. Ka dia isy zany ny ezaka atao hiadivana amin'Andriamanitra, mba hanoerana an'Andriamanitra, kanefa dia tsy ho tanteraka naovinanaoviana zany ny vy tsy hitambatra amin'ny tany manga mihitsy. Eto dia mampieritreritra mihitsy. Ina moa zany ny fanjakana malagasy? Visa tany manga, visa tany manga. Anjarantsika mieritreritra. Zany hoe koa tsy midika hoe dia aza miady ho amin'ny fampantroana zany, fa izy vy tsy hitambatra amin'ny tany manga naoviana. Ary eto sy eroa dia misy ny ady, misy ny fifandonana mba ahatonga an'izany fitovizana izany. Dia anjarantsika ny mivavaka amin'Andriamanitra, mifikitra amin'Andriamanitra, mietehitra amin'Andriamanitra. Manao nandray eo amin'ny ara-politika. Hitantsika zay ny amin'ny toe-karena, hitantsika ny famantarana eny amin'ny lanitra. Manao nandray eo amin'ny lafiny ara-politika. Matio 4:2-7. Matio 4:2-7. Ary andre ady sy filazana ady ianareo, koa mitandrema aza matahotra. Fa tsy maintsy ho tonga izany, nefa tsy mbola tonga ny farany. Fa izy firenena hitsangana hamely firenena, ary izy fanjakana hitsangana hamely fanjakana, ary izy mosary sy horohorontany amin'ny tany samihafa. Verimberina eo zany le mosary, horohorontany, ireo aretina maro samihafa. Kanefa ny tena misongadina eo dia hoe fanjakana hamely fanjakana, firenena hamely firenena, noho ny antony ara-politika. Samy te hitatra amin'ny tany, hitatra amin'ny olona, hitatra eo amin'ny arena. Ka dia betsaka izany fisehoana ara-politika izany. Raha miresaka hoe atoko politika moa isika dia be dia be ny atoko politika amin'izao fotoana izao. Ary rehefa mba miaino fahitalavitra na mba miaino radio, io moa dia vokatry ny fahaizam-pahalalana ambaran'ny Baiboly teo, dia ohatrany hoe fiaka fahefana daholo ny atoko politika rehetra ireny, tady ny fomba rehetra ahazoana fahefana. Ary inona no anton'izany rehetra zany? Akaiky ny fiverentseko ny fandroana eo amin'ny raolanitra, famantaram-baran'ny Baiboly zany, fanjakana hamely fanjakana, firenena hamely firenena, fanjakana hiady amin'ny fanjakana, atoko politika miady amin'ny toko politika, ary samy mampiseho ny akingatsainany eo amin'ny fanaovana izany politika izany. Zany ny zavatra misy amin'izao fotoana izao. Firy zao ny atoko politika eto Madagasikara, firy ny atoko politika, izany dia manambara amintsika fa akaiky ny fiven'ny Kristy eo amin'ny raolanitra. Tena mihazakazaka ny fotoana, ary izany rehetrarehetra izany dia tsy tokony
atafandrimandry antsika. Eo amin'ny Joela 4:150. Joela 4:150. Joela 4:150. Sy mamaky ndray azafady. Joela 4:150. Efa ho sabatra ny fangadinareo ary ho lefina ny antsinareo fanentezam-bolo voaloboka. Aoka izay kelikely aina hika hoe mahery aho. Aoka izay kelikely aina ihika hoe mahery aho. Samy miazakazaka eo amin'ny famoronana fitaovam-piadiana amin'izao fotoana izao. Tamin'ny 17 juillet lasa teo dia hitako teo amin'ny télévision zany ny défilé ny Frantsay satria nankalaza ny fitsingerenan'ny indépendance-ny Frantsay. Fitaovam-piadiana zany. Ny manidina amin'ny habakabaka, ny mandeha aty ambonin'ny tany, mandeha any amin'ny ranomasina, fitaovam-piadiana zany. Miazakazaka amin'ny famorona fitaovam-piadiana faran'izay mahery vaika ny olombelona. Ny firenena matanjaka, ny firenena osa koa dia mba mamorona fitaovam-piadiana isan-karazany amin'ny endriny maro samihafa ary vola tsy tokony torohana no laniana amin'izany fitaovam-piadiana izany. Tena miazakazaka ao amin'izany, mifanina ao amin'izany. Ty zao tontolo izao misy antsika ity, asa mahasimba planeta tany firy moa zany ny bomba atomika, bomba A sy ny bomba H, bomba A sy ny bomba H, bomba atomika daholo zany. Asa manahoana ny roquette, manimba inona ireny, ary efa hoentina amin'ny drone koa ny sasany amin'izao fotoana izao, sy ny sisa sy ny sisa. Tena mampieritreritra kanefa mampatahotra, ary Satana no ambady izany zavatra rehetra mampatahotra sy mampieritreritra izany. Eny ary, manahoana eo amin'ny fiarahamonina, manahoana eo amin'ny fiarahamonina. Genesisy 4:9-17. Genesisy 4:9-17. Matio 4:20-7. Genesisy 4:9-17. Matio 4:20-7. Vakindray tompoko azafady. Hoy Andriamanitra taminao Noa, ny faran'ny nofo rehetra dia efa mby eo anatrehako, satria efa eni-doza ny tany nohon'ny amin'ny olona, ka indro efa andringana azy mba amin'ny tany aho. Manahoana ny tany ozy? Hen-doza. Eo amin'ny fiarahamonina, hen-doza. Insécurité, insécurité, hen-doza. Matio 4:20-7. Fa tahaka ny andro Noa, dia ho tahaka izany koa no hiavian'ny zanak'olona. Eny, mahafinaritra moa fa fandrombaka mihitsika amin'ny fianarana ny ten'Andriamanitra. Mahafinaritra zany miaraka mamaky ny ten'Andriamanitra tahaka ny tamin'ny andro Noa. Voalazan'ny soratra masina fa tamin'ny andro Noa dia hen-doza, insécurité. Ao an-trano, hen-doza. Ao tokotany, hen-doza. Eny an-dalana, hen-doza. Any am-pianarana, hen-doza. Any am-piasana, hen-doza. Eny amin'ny arabe, hen-doza. Ny accident isan-karazany, ny amin'ny insécurité isan-karazany, kidnapping. Zany dia efa voambara amin'ny baiboly, mialoha avokoa ry hava-malala. Ao amin'ny Matio 4:20-7 vakitsika aloha. Matio 4:20-7 dia Timoty 2:1-5. Timoty 2:1-5. Vakia ary azafady. Ary noho ny haben'ny tsy fankatoavan-dalàna dia hiamangatsika ny fitiavany maro. Ny Timoty 2:1-5 kosa dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa aoka ho fantatrao izao
Fanamparany ihany dia hisy andro mahory. Fa ny olona ho tia tena, ho tia vola, ho mpandoka tena, mpiavonavina, miteny ratsy, tsy manora isy ireny, tsy misaotra, tsy manaja izay masina, tsy manam-pitiavana, mpanontolo fo, mpanendrikendrika, tsy mahompo, loza be, tsy tiany tsara, mpamadika, kirina, mpieboebo, tia ny fahafinaretana, mihoatra noho ny fitiavany an'Andriamanitra. Manana ny endriky ny toe-panahy araka an'Andriamanitra, nefa nandany heriny. Ireny koa dia halavelo. Inona zany ny tena mahatonga ilay fiarahamonina hoe midoza? Inona ny tena mahatonga ilay insécurité? Inona ny tena mahatonga ilay fiainana mampatahotra? Satria noho ny habeny tsy fankatoavan-dalàna, tsy makatoa ny lalàm-pitiavana ny zanak'olombelona. Ary rehefa tsy makatoa ny lalàm-pitiavana dia manjary hendoza. Ady voatanisa teo amin'ny Timoty 2:7 teo ny volakatra 5, ireo faratsiana maro samihafa, tia vola, tia tena, tia vola, égoïsme, égotisme, égocentrisme. Lazain'le olona zay hoe zaho ny tohatra ny mamoromorona tena hitantsika amin'ny dictionnaire zany. Égoïsme, fitiavan-tena, zany mahatonga ny tany hoe ndoza, fitiavan-tena, mahatonga ny fifamonoana, mahatonga ny fangalarana, mahatonga ny lainga, ary eo koa ny tsy fitiavana ny zavatra maro samihafa, fitiavam-bola, sy ny sisa sy ny sisa. Riava malala, raha ireo toetra amin'ny Timoty 2 reo, de tena hita isan'andro, isan'ora, isa-minitra, segondra. Ny olo tia tena, tia vola, mpandoka tena, mpiavonavina, miteny ratsy, tsy manora isy ireny, tsy manaja izay masina, tsy kirina, mieboebo, tsy manaja an'Andriamanitra, sy ny sisa, teny ratsy amin'izao fotoana izao. Raha misy teny 10 avoaka, ny 9 teny ratsy daholo. Eny an-dalana eny ianao dia maheno an'izany. Ary na any birao, any am-piasana ara, efa tsy voaja intsony ilay fitenena hoe tsy azo atao miteny ratsy ato, tsy azo atao ny corruption ato, fa vao mainka irendray raha mampirisika ny olona hanao corruption sy ny sisa. Tena velona amin'ny andro farany. Mahatomotra fiveren'i Jesosy Kristy eo amin'ireo lanitra isika. Eo amin'ny Jakoba 5:5. Jakoba 5:5. Inona koa ny sehatra zay tena misongadina amin'izao fotoana izao? Jakoba 5:5. Jakoba 5:5. Vakio ary. Aminaran'i Jesosy, indro ny karaman'ny mpiasa ny jinja ny taninareo, izay azononareo dia mitaraina, ary ny fitarainan'ny mpijinja dia efa tafiditra amin'ny sofon'ny tompony maro. Eo amin'ny fiarahamonina koa, amin'izao andro farany izao, dia raharaha be ny olana eo amin'ny mpiasa sy ny mpampiasa. Ny mpampiasa mampijaly ny mpiasa, sadika ozy ny teny frantsay. Ohatra ny faly izy mahita an'le mpiasa mijaly, tsy omena vola, tsy omena karama, nefa ny asa mafy. Ny mpiasa koa toy izany, mampijaly mpampiasa, tsy atao le asa, ny volan'ny olona fotsiny no alaina, fa ny asa tsy atao. Zavatra misy etseroza, ary tena mampijaly eo amin'ny fiarahamonina misy. Velona amin'ny vanim-potoana izany sika ankehitriny. Tena mila vavaka, mila fifikirana amin'Andriamanitra, fa tena mahakivy. Izany hoe mpampiasa mampijaly mpiasa, mpampiasa miady amin'ny mpampiasa namany, mpiasa
miady amin'ny mpiasa namany, mpiasa mampijaly mpampiasa, alaina ny vola nefa tsy atao ny asa, na ny asa atao zara raha vita, atao tsy vita, tsy vita mihitsy aza. Zany ny zavatra misy amin'izao fotoana izao. Tena mampahonena, mampalahelo. Lioka 1 Lioka 1 Lioka 1 Ka ho reraka ny fon'ny olona noho ny fahatahorany sy ny fiandrasany izay zavatra ho tonga ambonin'ny tany, fa ny herin'ny lanitra dia ho ozongozonina. Reraka ny fon'ny olona noho ny zavatra miseho eo amin'ity fiainana an-tany ity. Enina ny mandinika ny zavatra eny amin'ny lanitra ary reraka ny fon'ny olona. Ray aman-dreny mieritreritra ny zanany, reraka ny fony. Ny zanaka toa reraka koa, mieritreritra ny fiainana, ahita asa sa tsy ahita asa, anahoana, azo vola sa tsy azo vola, misy hoanina sa ahoana, reraka ny fon'ny olona. Manahoana ny amin'ny fambolena, manahoana ny amin'ny meteo, toetrandro, manahoana ny zavatra jenafafy, manahoana ny zavatra izay efa mila zinjana nefa dia mitraotrao ny avandra, sy ny sisa, reraka ny fon'ny olona. Soa ihany fa efa akaiky ny fiavian'i Jesosy Kristy eo amin'irao lanitra, fa reraka ny fon'ny olona. Ajanontsika hatreo ny amin'ny fiarahamonina, fa hijeriny amin'ny fivavahana isika sady amaraparana ny androany aloha. Eo amin'ny ara-pivavahana, Timoty 2:7-5 efa nivakisika teo ihany. Ilay Timoty 2:7 nivolagna 5 fa amin'ity 5 ihany novakitsika. Timoty 2:7-5. Manana ny kiritem-panaraka an'Andriamanitra nefa mandany heriny, ireny koa dia alaviro. Manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra kanefa mandany heriny. Ohatrany hoe metsara be ve zany? Ohatrany mba miseho mody mivavaka kanefa indrisy mandany heriny, mandany marina. Tena milomano anatin'ny corruption, milomano anatin'ny injustice, milomano amin'ny fampijalian'olona sy ny sisa, eo amin'ny fitiavan-tena, eo amin'ny fitiavam-bola. Ireny koa dia alaviro, hoy ny soratra masina. Fivavahana natao ohatran'ny fiafenana, mampalahelo zany. Be dia be ny karazam-pinoana tsika terem-boalohany, be dia be ny karazam-pivavahana amin'izao fotoana izao, ary indrisy fa dia mandany herin'Andriamanitra, natao fitadiavan-daza, fitadiavam-boninahitra, fitadiavam-bola, indrisy ilay fivavahana. Matthieu 4:4. Matthieu 4:4. Fa izy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangaka ny famantarana sy fahagagana, ary azo atao na dia ny olom-boafidy aza dia ho fitahany. Na dia ny olom-boafidy aza ho fitahany Kristy sandoka, mpaminany sandoka, apôstôly sandoka, sy ny sisa. Tena efa mahazatra ny olona mihitsy ny miteniteny an'io amin'izao fotoana izao. Zany Kristy sandoka, ao ny mpaminany sandoka, ao ny apôstôly sandoka, hoentina amin'ny tany, indraindray mahavita fahagagana, mahavita famantarana, kanefa indrisy fa sandoka. Tena manao ny ataony ny fisandohana amin'izao fotoana izao, ary be dia be amin'izao fotoana izao. Mila mitandrina mafy dia mafy isika
eo anatreny Kristy sandoka, mpaminany sandoka, apôstôly sandoka ireny. Ilay fitoriana amin'ny filazantsara amin'izao fotoana izao, ilay fitariana fivavahana amin'izao fotoana izao, dia efa lasa lamody mihitsy, lasa ohatran'ny bizina ny fiteny amin'izao fotoana izao, lasa bizina, ka tena mila mitandrina sika, kanefa koa tsy andaniny famantarana izany, famantarana fa efa ho avy tsy elatsony eo amin'irao lanitra Kristy. Eo amin'ny Mateo 4:24 ihany dia fitoriana ny filazantsara. Miezaka amin'ny fomba rehetra, mampiasa ny fomba rehetra, indrindra itony teknôlôjia moderna itony, eo amin'ny fitoriana ny filazantsara. Samy mandiny tena aloha, tsy hoe dia Kristy sandoka, mpaminany sandoka, apôstôly sandoka, kanefa izy andaniny iray, samy manararaotra ny fomba rehetra hitoriana ny filazantsara amin'ny fahamarinana, ampitiavana, fitiavana hamonjy ny olona, satria ho avy tsy elatsony andrao lanitra Jesosy Kristy. Zay ny zavatra ambara amintsika ny amin'ny famantarana mialoha ny fiviany Kristy eo amin'irao lanitra tsy ho ela intsony. Ivavaka isika. Ry Andriamanitra, ray ny tsara indrindra any an-danitro, ray zanaka sy fanahy masina, mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana ianao, Iakohofa ny olo 420 ianao, ary anaovany zava-manan'aina efatra iranao manala ianao manao hoe masina, masina, masina ny Tompon'Andriamanitra tolay taloha ankehitriny ary ho avy. Izy dia nisy hatrehatraika ho mandrakizay, tsy miova malitsiny ary mandrakizay, lehibe manana fotoana rehetra, manana fahefana rehetra, manana falana rehetra, lay Andriamanitra Elohim, ambony ny zavatra rehetra, manerana ny zavatra rehetra. Izy io lay Andriamanitra Yahvé, miditra ao anatinay, mana fotoritory sy mana fanahy mankorakoraka. Eny Andriamanitra Abrahama, Isaka ary Jakoba, Andriamanitra endry, fa fahendrena avy any ambony dia madio aloha, ty fihavanana, mora alahatra, be famindrapo, be vokatsoa, tsy miangatra ary tsy metsara vilatsia. Andriamanitra marina, masina, tsara, afaka Andriamanitra fitiavana, fa ny fitiavana maro-po mora fanahy, tsy miala, tsy mirehare, tsy meboebo, tsy mora sosotra, tsy manao otro-po, tsy mitady ny azy, tsy mifaly amin'ny tsy famarina, miara mifaly amin'ny fahamarina kosa. Lay fitiavana mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, mahatra ny zavatra rehetra. Ianao lay rainay any an-danitra, rainay sy any an-danitra, ho masina ny inaranao, tonga ny fanjakanao, ho tonga tokoa n'izany fanjakanao izany. Atao ny sitraponao, ity atany taky ny an-danitra, meonay n'io zana sazo anay, ary mamilany lokaika na mialana zibeky taminay, aza mitony ay fakapana, fa manafana ay am'rasy, fanao fanjakana sy nery ary voninahitra. Saotra dera lazery aja, fakasitrana tanteraka tolotra anao, ny am'izany famelabelarana, ny amin'ny famantarana ny fiavian-Jesosy Kristy zanakao ety ambony tany izany. Tanteraka avokoa ireny rehetra ireny, tanteraka eny amin'ny lanitra, tanteraka ety ambony tany, ao amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny resaka fivavahana, eo amin'ny resaka fahalalana, eo amin'ny resaka fitaovam-piadiana, fahalalana, eo amin'ny fitaterana, fahalalana, eo amin'ny fifandraisana, fahalalana, eo amin'ny fampitam-baovao sy ny sisa. Andriamanitro, misaotra ny fitiavanao anay, tena akaiky tokoa zanakao, homany izahay, mba ho vonao amin'izany, ary molojerena eto amin'ny manaraka izany famelabelarana izany. Taio ny marary, taio ny tsy salama, tsy trano jereny tompo, taio ny trapahoriana, ampionoany ampaherezo, taio manana olana, vao zany olana izany, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Isaorantsika Andriamanitra, ny amin'izay famelabelarana izay, isaorako ianao naharitra ny hatramin'ny farany, koa dia samia mandinika ny soratra masina, ary samia mieritreritra ny amin'ny safidy zay atao, mba hatonga atsika ho vonina hitsenany Jesosy Kristy eo amin'irao lanitra, tsy ho avy tsy elatsony fa seho avokoa famantarana rehetra. Amen.